5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Dimampolo sivanjato ariary ny kapoaka ny vary eto Antananarivo renivohitra ankehitriny ary misy faritra maro efa tafakatra arivo ariary. Ampy ve ny vary eto amintsika sa misy manangona ka iandrasana ny fotoana mampidangana bebe kokoa ny vidiny ahafahana mahazo tombony avy telo na efatreny noho ny nividianana azy tamin'ireo tantsaha nandritra ny fotoam-piotazana. Tsy mitsaha miakatra ny vidiny arina fandrehatra eto Antananarivo amin'izao fotoam-pahavaratra izao ary mananika ny 3 alina hatramin'ny 5,3 alina ariary ny iray gony. Vokatra izay tsy mahazo arina fandrehitra intsony raha latsaky ny 500 ariary ho an'ireo mpividy amin'ny antsinjarany amin'izao. Lalana Rarivato mirefy 4 kilometatra vita vao herintaona lasa izay ao amin'ny commune Tsefa no simba tanteraka ankehitriny. Isan'ny antony nanamafy ny fahasimbana ny tsy fisian'ny fanaraha-maso an'ireo fiara lehibe mivezivezy eny an-toerana. Ny lalana izay tsy mahazaka mihoatra ny 12 taonina raha ny fanadihadiana. Manjaka ny ady an-trano any amin'ny distrika Nantsalova amin'izao fotoana noho ny ady tany raha nambary ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Matety piseho ny fitifirana eo amin'ny sampiray monina sy ny mpiavana noho ny lolony vokatry ny ady tany. Any Ukraine, tsy voahaja ankehitriny ny fampiantona ny fifandonana na ny cessez-le-feu nambaran'ny filoha rosiana Vladimir Poutine ny toy ny fandatsahana bomba nataon'ny tafika rosiana tamin'ireo faritra samihafa tao Ukraine. Anolotra fanampiana mitetina 3 miliara dolara sy fitaovana ho an'ny Ukraine i États-Unis manoloana izany. Ary avy hatrany ary ny andindinindreo. Ankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantrano amin'izao arina izao tonga soa indray ary eto amin'ny fampalalam-baovao ny kolo amin'ity arina ity ampanajana tanteraka no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny matoa tsoratra avy hatrany no anokafantsika ny fotoana amin'ity arina ity dia 5,700 ariary ny kapoaka ny vary eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ary efa misy ny faritra tafakatra any amin'ny arivo ariary ny kapoaka n'izay vary izay. Ampy ve ny vary eto amintsika sa misy manangona ka iandrasana fotoana mampidangana bebe kokoa ny vidiny ahafahana mahazo tombony avy telo na efatreny noho ny nividianana azy tamin'ireo tantsaha tamin'ny fotoam-piotazana. Matoa tsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Fotoana fametrahana vina sy trafitrasa makivakiana ny taona ahafahana manatsara ny fiainana ny fiandohan'ny taona tahaka izao. Herinandro izay ny lasa olana sesilany no iainan'ny mponina ary tsy misy azo antenaina fa vao maika mihamafy kokoa no ny zavatra niainana tamin'ny taona lasa no iseho amin'ity taona ity. Fotoana maitsoatra isika izao ary tena mampitaraina ny mponina ny fiakaran'ny vidim-piainana, indrindra ny vary izay foto-tsakafontsika malagasy. Vao volana janoary isika izao, saingy misy faritra efa mihoatra ny arivo ariary ny vidin'ny iray kapoaka. Neto Antananarivo renivohitra aza, efa tafiakatra 700 hatramin'ny 5,700 ariary ny kapoaka ny vary. Iakatra ohatriny izany rehefa tonga ny rivo-doza sy ny tondra-drano ka miteraka fahatapahan-dalana tsy ahafahana mamatsy ny ankamaroan'ireo faritra. Ampy ve ny vary sa misy manangona iandrasana ny fotoana mampitangana bebe kokoa ny vidiny ahafahana mahazo tombony avo telo na efatreny noho ny nividianana azy tamin'ireo tantsaha nandritra ny fotoam-piotazana. Ny zava-misy aloha efa ela no nandrenesana fa efa misy paikady napetraky ny mpitondra herison'ny Madagasikara amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo. Efa tamin'ny andro ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nilazana fa aleo tena ara-tsakafo i Madagasikara ny taona 1990 ka ho foana ny fanafarana vary avy any ivelany. Taty aoriana nanamafy ihany koa izay nitondra ny firenena fa tsy vitany hoe anafatra intsony isika fa ho afaka manondrana makany ivelany mamatsy ireo firenena hafa ihany koa. Aza ho aiza nefa no zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana. Niezaka namokatra araka izay tratra ka nampiasa ny fahaizana sy ny traikefa nananany ireo tantsaha saingy tsy afa-nanoatra noho ny fandalovan'ireo rivo-doza maro teto amintsika ny taona 2024. Ankehitriny mbola miava vary ny ankamaroan'ireo mpanao vary aloha
ary mbola maro ireo tsy nahavita ketsa ho an'ny vary vaky ambiaty. Mbola ho avy areditra amin'ny vanim-potoan'ny rivodoza nefa isika eto Madagasikara, ary ny ankamaroan'ireo toerana mpamokatra vary sy mpamatsy ny faritra maro manerana ny nosy misedra olana amin'ny resaka tohadrano avokoa. Izany hoe, vao misy ireo tsakorana mitohitohy, miakatra ny rano ka manimba ireo fambolena. Ny sasany aza tsy mbola vita ny fanamboarana ny tohadrano na barazy no simbain'ny rano tamin'ny taondasa. Antenaina vita taona ve ny vokatra amin'ity taona ity manoloana ireo olana sedrain'ny tantsaha mpamokatra ireo? Raha ireo no jerena, tsy ho voava ao anatin'ny fotoana fohy ny olan'ny vary sy ny famokarany eto Madagasikara. Raha mpitondra mahay mitsinjo sy mamaha olana nefa, tokony hahay mitsinjo sy mitady vahaolana mahomby, azony rehetra tombotsoa. Miainga amin'ny famahana ny olan'ny rano, ny masombolo, ny zezika, ny olan'ny fananantany sy ny maro hafa. Fahateboka maro no ahafantarana ny hitarafana ny fahasahiranana eto amin'ny firenena amin'izao hoy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Raha tsy laza fa tsy ny faratsiany lalana, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly, ireo no isan'ny teboka ny songadana nandritra ny kongresy party ity antoko ity tany amin'ny faritry Diana androany. Lakila Pouseng, Cool TV, Diego. Vaky bantsilana teto ireo karazana tsy fombiazana misy ataon'ny fitondrana malagasy ka mikiky ny vahoaka, santionany ny aratsian-dalana, fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy filaminana miseho tsiroa ary tandrevaka maro eo amin'ny lafin'ny fitateram-bahoaka ka nagnanaovany ireo distime tatitra tao amin'ny hôtel de la Poste androany nandritra ny congrès patry ny antoko tiako i Madagasikara. Tsy maintsy amintsika fanantenana vahoaka, tsy maintsy voasika fiaina vahoaka. Vaovao ny taona tsy maintsy avoezina koa fanantenana vahoaka. Tena mijano loatra izy, avy any an-tsena teny zay teo, tsisy zay tsy mitaraina. De miteteritra, tsisy mandeha tsy mandeha tsena ramany, tsy mandeha mangingina. Satria nahoana tsisy le vola ividarana azy, tsy mafotana izy. Noho izany zany tsy maintsy ataotsika izany voazana andreo. Raisiny andraikitsika, fo azy ny ampopony vahoaka malagasy, fo azy ny fitiavan-tanindrazana, ampiarabelona amintsika ahafahana indray manavitra ny firenena. Aoka sika hitafiherim-po sy herin-tsaina, sahy anohatra ny tsirariny ary mijoroa soatara loatra. Fifidianana no andrefesan'ny antoko ny heriny, rariny, raha mirotsaka ho fidina ny mpanao politika. Hoy ny antoko MMM aty amin'ny faritra Diana izay voasa nandritra ity fotoana ity. Malalaka ny ary zay tokony halalaka zany ny fividianana ho an'ny vahoaka malagasy ho amin'izay olona manana hevitra, manana sosikevitra, manana paikady eto nampandrosoana Madagasikara everitra fa tsy tokony isy angamba faneriterena fa anjarany atoko tsirairay ary tena adidin'ny atoko tsirairay koa no tokony andray anjara amina fividianana amin'ny mahatoko. Ny atoko moa zany dia andraikitsy ny atoko mihitsy izay ka everitra angamba fa mandeha amin'ny lojikany ihany ny atoko tim zany raha milaza ry zareo ny hoe irotsaka amin'ny fividianana manaraka. No marina nandritra ity fotoana ity ihany koa ny roapolo taona nijoroany antoko tiako Madagasikara taty antoerana. Fa tokony hamany olany tsy fampiny hoentimana seny ny fanjakana fohy be ahafahany ity voamery ity manao ny asany araka ny tokony ho izy hoy Pasteur Mayol Androany. Eo ihany koa ny famoahana ny daty anatanterahana ireo fividianana eto amin'ny firenena ahafahany rehetra miomana. Olona saina no mitatry ny antsipirin zay. Vonina anatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ny fitondram-panjakana hoy Pasteur Mayol Androany teny Antsonjombe raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Ny zava-misy ankehitriny izay tsy ahitana taratra izay fahavononana izay. Ny seni na ny président seni tamin'ny volana novambra iny orany efa nisalasala hoe raha ny volany lanin'ny solombavam-bahoaka atao tamin'ny loi de finance initiale LFI dia tsy ho ampy hanaovana ny fifidianana mihitsy. Faharoa manarakaraka an'izay ny fanjakana hatramin'izao dia mbola tsy mamoaka daty ofisialy nefa fa volana janoary ohatrany tsy dia lozika zay hoe fifidianana ve dia alohan'ny hanaovana fifidianana sy volana telohan'ny hanaovana fifidianana dia mbola tsisy fanambarana ofisialy. Ka raha mbola tsy manao fanambarana ofisialy ny fanjakana manomboka amin'ny volana février sy mars io dia tsy lozika ny mbola hanaovana fifidianana amin'ity taona ity.
ankoatra izay ranonambarany isy korotana eto amin'ny firenena sy maneran-tany amin'ity taona ity. Zany amin'ity taona ty dia mbola ho mafy ny tontolo politika, tsy ho mazava fa ho maizina ny tontolo politika ary andro fikorotanana tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany ary tena mbola ho mafy mihitsy na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-bola. Zay ny faminaniana vaovao nomena. Miandry ny fivoahan'ny daty anatanterahana ny fifidianana ny antoko GFFM vao iantso ireo mpikambana ao anatiny amaritana na andray anjara amin'ny fifidianana isy eto amin'ny firenena na tsy raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay nanatanteraka fitopim-bavahana tamin'ity androany ity teny amin'ny Coliseum Antsonjombe ny fiangonana Apokalipsy. Katsika amin'ny pejany politika fa ivadika lafiny toe-kariana kosa itsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity giazana ny azandrano tratra ary sotonina ny fahazon-dalana ho an'ireo mpandrarana mpanjony tratra na mitatitra oratsimba na langosta any amin'ny tapany atsimon'ny nosy manomboka ny fiandohan'ny taona lasa teo. Antony izany ny fianton'ny fanjonoana ity karazana azandrano ity hatramin'ny fiafaran'ny volana Martsa. 7 andro zay no nikatona ny fanjonoana, ny famarotana, ny fivarotana, ny fividianana ary ny fitaterana oratsimba na langosta any amin'ny faritra Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany. Antony izany ny fitaopanatodizan'ity azandrano ity any amin'ireo faritra ireo izay eo anelanela ny fiandohan'ny volana Janoary hatramin'ny fiafaran'ny volana Martsa araka ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitry ny Jony sy ny toe-karena manga. Araka izany nanatevina ny fanaramaso ary andraisana fepetra ireo mandika io didim-panjakana io. Dia eo indrindra zany hatramin'izay zany somary sahirana ny fanaramaso fa manomboka zao zany dia efa misy ny fanamafisana ndeo ny mpanaramaso ny resaka jono amin'izao izay ametrahana ndeo any teninareo izay efa maro ny opérationnel amin'izao dia efa manomboka misy zany ny fanaramaso avezivezen'le vokatra mba tsy mahasamby hanaja daholo ny ao anatin'izay zavatra zay ary anisan'ny filière atako hoe sensible. Agnisan'ny sazy napetraka zay moa zany entana rehetrarehetra mba samby anaja ny fiampitoana fikatonana io fa agnisan'ny sazy zany dia saizia ny produit sy ny fitaovana zay miaraka amin'izay ary retrait ny fahazoan-dalana ary tsy mahazo tsony zany rehefa tratra hoe nanao tsy tena tonga dia sintomina ny fahazoan-dalana manangom-bokatra ary tsy mahazo tsony dia miala anatin'le filière mihitsy rehefa tena tratra manao ny infraction anatin'izay. Iarany sazy ihany koa raha ny fanazavana ireo mpandraratsy ny laza tamin'ireo tompon'andraikitra ny fisian'ny tahirina oratsimba eo am-pelantanana nanomboka ny fiandohan'ity taona ity. Ny any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy izay manana ny kalitao sy ny abetsahany eo amin'ny oratsimba na ny langosta raha ny eto Madagasikara. Ny faritra Anosy manokana izay mamaritra ny 500,000 oratsimba ahondra ny Madagasikara makany ivelany. Miato ny fitrandrahana any amin'ny tapany Atsimo na izany aza misy ihany ny oratsimba any amin'ireo faritra hafa. Tsy mahasamihafa fa satria le condition mametraka ny mamaro anisan'izay manatody no tsy mitovy satria agnisan'ny misy facteur resaka condition physico-chimique sy ny karazany ao anatiny dia reny midéterminer le resaka fanatodizan'le langosta dia tsy mitovy mihitsy rehefa tena natao le étude tsy mitovy le fotoana mampantody ny maro aty amin'ny tapany avaratra sy le amin'ny tapany atsimo sy atsimo atsinanana ary dia napetraka aloha zay mandrapaha sy ny étude manaraka momban'io. Fa ny faritra hafa ankoatran'izay zany hoe manomboka amin'ny faritra Atsimo andrefana, ny faritra Menabe miakatra amin'ny tapany avaratra hatrany faritra Atsinanana reny zany dia nikatona tamin'ny Oktobra ka hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana Desambra dia nisokatra izy tamin'ny voalohan'ny volana Janvier teo. Isan-taona zany efa ohatran'izay foana zany mandrapaha sy ny fanovana koa manaraka. Raha ny antotanisa farany manodidina 230 taona ny azandrano ahondra ny Madagasikara mankany ivelany isan-taona. Ny makamba no mitana ny loha laharana izay manodidina ny 7,000 taona ary eo amin'ny laharana faharoa ny oratsimba manodidina ny 500 taona. Ny vola miditra amin'ny kitapom-bola-panjakana amin'ny alalan'ity seha-piariana ity izay manodidina 700 miliara ariary ao anatin'ny taona iray araka ny antotanisa navoaka ny Instat. Fa tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny arina fandrehatra eto Andrenivohitra amin'izao fotoam-pahavaratra izao ary manaiky ny 3 alina hatramin'ny 5,3 alina ariary ny iray gony. Vokatra izay tsy mahazo arina fandrehitra intsony raha latsaky ny 500 ariary ho an'ireo mpividy amin'ny antsinjarany amin'izao. Onona saina no mitatry ny antsipirin izay. Alina ariary amin'izao ny iray kitapo amin'ny arina fandrehatra eto Antananarivo nanomboka tamin'ny fiakaran'ny vidin-tsoloka ampiny ny faratsiany lalana. Charbon zany somary niakatrakatra kely manodidididina ny 3 alina izy zao raha teo aloha 125,000 fa charbon avy any Akazobiany izy tompoko no tonga eto ka mbola misy koa ny hetra izay alain'ny mpitandro filaminana eny an-dalana eny izay io vao tonga eto io charbon io izay mahatonga le izy hoe miakatra ny charbon
farany ambany amin'ny sarbon eto zany amin'ny atsinjara ny tompoko 500 zany hoe 500 ariary vao mahazo sarbon eto aminay mety miakatra indray izy raha ohatra ka ilatsaka ny orana amin'ity janvier ity tompoko satria tsy maintsy hampiakatra le olona vari amin'le fakana de tsy maintsy hiakatra zany le izy sarbon misy eto aminay moa mazava ho azy akazo be mandeha talata amin'ny volonondry rehetra iny ankoatra ny fakaram-bidiny arina fandrehitra miaratsy ihany koa ny kalitaony raha ny fanazavana efa tsy kininina io fa azo hafa io tsy kininina tsony io fa raha kininina zany zao no jerentsika ity zao misy kininina anankiray ity kininina ity azo hafa sarbon amin'izao efa mihafahafa raha mitemy mantsy zany hoe tsorany io sarbon io efa tsy le azo tsoran'le kininina ohatrany taloha tsony re tompoko io fa le izy a ohatrany hoe sasany zavoka sasany ino ty pibasy fa io zany voafatotra ny ao anatin'le hoe tsoran'le zay zavatra zay nefa misy décalage be izy amin'le sarbon taloha le sarbon taloha zany raha miteny hoe tsorany de kininina mihitsy no natao sarbon amin'izao fotoana izao nefa raha miteny hoe zany hoe tsorany ianao de mety ny ampapahany ambonimbony kely ihany na sy zareo de io aloha zany lasa mivadika mamovoka le izy lasa tsy lany hatramin'ny farany tena problème aminy mbola ireo tahiry tamin'ny volana desambra izay navitsy ny rotsakorana no tanterina eto Antananarivo amin'izao hoy ny mpiantoka ankehitriny mitombo ny rotsakorana any antsinanan'i Madagasikara potika ihany koa ny lalana izay teraka indray ny fiakaram-bidiny ary nahafandrehitra zay zao any amin'ny faritra Moramanga any amin'ny commune Ambodinono Menavaratra de efa manomboka efa malama ny lalana ohatra zany zao hoe raha mimenga amin'ny fito ohatra de fito maraina de mety any amin'ny raha taloha zany a mety amin'ny folofolo de efa tonga aty na ohatra zany de raha amin'izao a efa toko hoe manarivo mihitsy avy any amin'ny 4 arivo any satria na ny goudron ara zao efa simba be daholo mihitsy amin'ny faritra Rendo ho anay zao amin'izao aloha amin'izao mbola mainamaina zao ny lalana de tony mbola tafiditra ny tony 111 kely tony fa rehefa le tena savoritaka amin'izay de tsy maintsy le double pôly any reny raha toy aloha zany ny firitsahan'ny orana zany amin'ny faritra Atsinana iny satria zany zao izy aloha niato kely aloha de mety tena hidangana mihitsy satria tena lalana simba ny olona tsy mety andeha tôbila ny olona fa le hoe simba ny inona moa ny tôbila de tsy mety andeha izy manodidina ny 4 ariary isan-kitapo amin'izao ny sara-pitaterana ireo fiaravavety ny arina fandrehitra miainga any am-potiny miakatra eto Antananarivo finaina hiakatra 2,000 na hatramin'ny 5,000 ariary izany no ny faratsiany lalana sy ny andro ratsy amin'izao fotoam-pahavaratra izao fahalalana rarivato miry 4 kilometatra vita vao herintaona lasa ao amin'ny commune Tsefano simba tanteraka ankehitriny isan'ny antony namafy ny fahasimbana ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ireo fiara lehibe mivezivezy eny an-toerana ny lalana izay tsy mahazaka mihoatra ny 12 taona raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana fitihiny koloina nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny fahavaratra no potika ity lalana mirefy 1 kilometatra vita rarivato eto amin'ny commune Tsiafa ity isan'ny antony napotika ny lalana ny tsy fisian'ny fanaraha-maso amin'ireo fiara vaventy mampiasa ny lalana 12 taona no zakany saingy tsy misy ny fanaraha-maso nanomboka tamin'ny fisokafana tamin'ny desambra 2024 ka izay no anaovanay fitarainana mba hijerena kaiky ny mpitondra fanjakana mpitondra kaiky ety amin'ny commune mba anara-maso sy amin'ny fipetran'ireo fiara be tsy tokony hiditra amin'ny tony toerany tony satria efa izao no zavatra miseho ety nefa n'le izy mbola mivezivezy ety ihany le fiara tokony mba tsy hiditra amin'ny tony toerany tony amin'izao fotoana fahavaratra zao nanomboka krismasy 2022 izy no 2021 hiditra 2022 no nisokatra heritaona sy herinandro ngamba zany no niasany de zao no vokatra misy amin'izao fotoana zao ho an'ireo fiara fitaterana eny an-toerana miteraka fatiantoka ny faratsiany lalana simba ary ahitana olana ny fiara raha ny fanazavana hatrany izahay zany raha tokony hitondra olona mivoaka de lasa tsy mahazo mitondra raha tsy tafavoaka any amin'ny gara mihitsy
any zay vao mitondra olona satria eo koa le resaka entretien ohatra na pneu na resaka mekanika rehetrarehetra any dia simba daholo le fiara. Alizy zao teny amin'ny gara taloha nisy le 15 tonnes fa lasa niala daholo zao le balizy dia tsy nisy intsony le fepetra amin'iny dia lasa mandeha barana fotsiny sisa le resaka ao anatin'le fitaterana nefa tsy zakan'le lalana le izy. Manao antsova amin'ny tompona ndraikitra eny an-toerana araka izany ny mpampiasa lalana tsy mbola nisy ny fandraisana fepetra raha ny fanazavana hatrany. Fa maro ireo mponina nanao fitsitsinana nandritry ny fety noho ny fahasahiranana misy ao an-tokantrano sy ny tsy fampiny enti-manana araka ny fanadihadiana. Antony efa mandeha ny kajy amin'ny fiatrehana ity taona vaovao ity izay ahina anjakan'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny krizy maro eto amin'ny firenena. Christian Dimby. Nampiana ny fandaniana ny akamaroan'ny tokantrano tamin'ny fetiny Noely sy ny fety faran'ny taona teo noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nanao tahiry izay nanana fahafahana ao amin'izany ho fitsinjovana ity volana janoary ity. Fandaniam-bola tamin'ny fety zany tsy dia nisy fandaniam-bola be fa tao ohatran'ny fiainana mahazatra. Ny tsy nandaniana vola be zany hoe mbola hiatrika an'le janvier. Ny amin'ny famelomana ny ankizy zany somary sarotsarotra kokoa aloha maren'ym-pianakaviana zany mahatsapa an'izay hoe sarotsarotra kokoa le izy. Le fandaniana moa zany atao ohatrany hoe isan'andro ihany le fandaniana fa zany hoe manatombo kely fotsiny zany. Dia fandaniana moa tsy maintsy misy ny tahiry kely fa tsy dia hoe anaovana fety daholo ny vola dia vita fety indray vao hoe ikoropaka hoe aiza ny vola sy ny ohatr' izany. Laha raha-pamehanao amin'ny tokantrano zao raha resaka fitantanam-bola dia ny hofatrano ny ekolazin'ny mpianatra ny sakafo andavanandro. Fandaniana nga moa dia hita zay hoe fandaniana fa araka ihany moa ny asa eto an-tanàna tsy dia hoe misy asa be tahaka ny manahoana fa zay kely hita no natao zay mahampy azy. Fahaseranana moa ava hita amin'ny fahaseranana amin'izao fiainana izao. Fitantanam-bola dia atao araka an'izay azo atao eo ihany fa tsy mahazo hoe mirobaroba be amin'ilay fiainana efa sarotra be. Tena sahirakirana fa tsy maintsy atao izay ampilamindamina anazy amin'ilay fiainana efa sarotra. Tahiry aloha efa tena mihena ny tahiry izay atao satria efa sarotra be ilay fiainana kapoaka vary efa 700 valonjato. Fa tsy mahaleo sarany intsony ny vidiny amin'izao. Miandrandra vahaolana maharitra ahafahana miala amin'izao fahasahiranana sy krizy ara-tsosialy izao ny vahoaka amin'izao fotoana. Fa endrika tsy fandriam-pahalemana maro no nisongadina ary nahitana fiakaran'ny tranga manerana ny nosy araka ny tatitra ny teo anivony zandarimarim-pirenena androany. Isan'izany ny halatra lavan'olona maitso izay nitombo avy roeny ny asanjola ny fankanakeriny ireo olona manatoetena varira ary ny fitsaram-bahoaka manoloana ireo tranga ireo. Ny antsipirin'izay. Avy roeny ny trangana halatra lavan'olona maitso tamin'ny taondasa araka ny tatitra nataony teo anivony zandarimarim-pirenena androany. Tafakatra 727 izany ny taona 2024 raha toka 970 izany ny taona 2024. Nitombo ihany koa ny asanjola ny taona 2024 teo. Tafakatra 470 ny tranga hita raha 457 izany ny taona 2024. Ny fankanakeriny olona manana toetena varira miisa 420 ny tranga hita ny taona 2024 raha niakatra ho 20 izany ny taona 2024. Tafakatra 470 ihany koa ny trangana fitsaram-bahoaka tamin'ny taona lasa iny raha miisa 20 tamin'ny taona 2024. Ankilany nahitana fiainana hatramin'ny 430 isanjato ny trangana alatrombo tamin'ny taona 2024 iny, 720 isanjato ny isan'ny omovery ary 30 isanjato ny fankanakeriny. Ankoatra io, zava-mahadomelina 20 taona sy 20 isanjato kilao no trahatehaka ny taona 2024 raha 20 taona sy 13 kilao izany ny taona 2024. Isan'ireo ny sedra-olana noho ny tsy fampiny fitaovana entina miatrika ireo trangana fanafiana samy hafa ny zandarimarim-pirenena tamin'ny taondasa iny. Maro noho izany ireo zandary lavo teo am-panatanterahana ny asany. 20 ny isan'ireo zandary namoy ainy teo am-panatanterahana ny asa ny taona 2020 sy 2020. Ny zandary mairia nefa dia tsy mitazam-potsiny fa manome fanampiana ireo vady aman-janany maty
nisy araka izany ireo nampidirina mpiasa sivily ary maro ihany koa ny zanak'izy ireo no raisina beazina ao amin'ny akany gendarmeria eny Arivonimamba. Teboka maro no mbola ilana fijaliana akaiky mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, hoy ny sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie. Nototosaina androany ny fifampiaravana tratran'ny taona teo anivon'ny Gendarmerie-pirenena. Fotoana natsarovan' ireo zandary ihany koa ireo manambonina hitra zokony sy nalorana fakasitrahana ary solombody akoho azy ireo. Tonga eto amin'ny fotoana ny doka foy isika tompoko lasy tompoko vavy ao aorian'izay tsika miverina ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Ta télé fibrée, voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Isoratra no tsy misaraka aminay ny ty alina ity manatra ny araba ary tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no anomboantsika ny fotoana ary dia manjaka ny ady hatrano any amin'ny distrika Nantsalova amin'izao fotoana no ny ady tany raha nambara nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tany antoerana. Matety piseho ny fitofirana eo amin'ny samy mpiray monina sy ny mpiavana no ny lonilony vokatra izay ady tany izay. Ny antsipriany izay. Ny enatra amin'ny 300 ny trangana alatromby any amin'ny distrika Nantsalova kehitriny no ny fampiarana ny kalony na fampandraisana anjara mivantana ireo mponina amin'ny fitsirihana ireo dahalo. Afaka ny roso tamin'ny fambolena amin'izay no izany ireo mponina antony mampirongatra ny ady hatrano vokatry ny ady tany any antoerana. Ny tsy fandriam-pahalemana zava-misy agny moko dia matetika agny halatromby satria ny olo agny mamboly dia miompy dia ny halatromby no tena manjeky agny. Fa taloha tamin'ny 2018 makany dia agny amin'ny omby 300, 200, 100 farafakely ny 50 olaindahalo. Fa nanomboka tamin'ny 2019 ka mandraka androany ity dia farany omby maro noentin'olo indray mandeha dia omby 80 tao Tsalova zay no farany maro. Fa tafaran'izay misy omby 10, misy omby 20 dia zay zany fandriam-pahalemana agny. Fa ny resaka problemo famille resaka lolon'ny mpianakaviana zany satria matetika olo agny miady trano amin'ny resaka tany. Resaka satria moa hitanareo lafa mandry fahalemana ny tany dia sy maintsy mamboly ny olo. Ka raha mamboly ny olo dia misy ady tany. Dia raha misy ady tany, io ady tany tsy faran'izay mahafaty. Dia io no mampisy olo ataon'olo tarajiro, tifirin'olo hariva, tifirin'olo atoandro, zay no matetitetiky misy ary zay zany mbo tena mbo manahirana io famehezana zay resaka tarajiro zay amin'izao. Misedra olana amin'ny famehezana io olana io no izany ireo tompona andraikitra ao amin'ny distrika Nantsalova amin'izao fotoana. Matety pitranga ny fitifirana ankitsirano eo amin'ny samy mpiara-monina hatramin'ireo printempo raha ny tatitra hatrany. Tena mandreraka agny satria io zany sarotra famehezana io satria na olo takibo raiky dia miady tany. Tarajiro ny anaran'izany hoe zany olo tifiry olo tsy nagnitsy iny mivoaka baka tragno dia tifiry dia miala tsisy entalaina tsisy resaka lolony amin'ny resaka famille ohatsy amin'ny resaka ady tany. Agny koa moa tsy dia misy hoe fizarana titre fa ho be resaka tany fa dia efa hoe lovatsofina hoe ty tany tamin'ny dadilahy niano dia samy mifangaro dia niantso zay ny domaine avy agny Maitrano dia namoro fokon'olo dia reha eo zay mana problème tany dia fa natsoina eo dia hoe natonia iza ny vavolombelony ato iza vavolombelony ato nomboka tamin'igny zany mba nihena fa kosa hanao hampiana azy 100% sarotra satria vita ny ady tany eto dia mirongatsy koa agnaty misy olo fa lasa fanilefany no ny asan-daly fa tsy ao atoerana raha fa mahare tany milamy miverina taby koa ty koa tany dadilahy dia mitohy.
Vokatry ny fahalaviran'ny fitsarana sy ny tsy fampiny isan'ny mpitandro ny filaminana ny sampiaramonina no mamahy ny olana ka mahatonga ny fifandonana raha ny fanazavana trany. Nisy ny fanairana ireo tompona andraikitra isa-tokony momba ity tranga ity ka ny fampihavanana ireo fianakaviana sy piraimonina tamin'ny alalan'ny famonoana omby no nataon'izy ireo. Eveneto andrenivohitra tsika amin'ity vaovao manaraka ity dia tsy maharaka atao tanatin'ny taona maro ny foto-drafitrasa amin'ny fandraisana ireo mpianatra eo anivon'ny Alliance Française Andavamamba raha nambaran'ny filoha filan-kevim-pitantanany. Manoloana izany tafapetraka ankehitriny ny trano fianarana vaovao eo anivon'ny AFT. Tafiditra ihany koa anatin'ny famaranana ny taonjobily fa 570 taona nisiny teto Madagasikara. Abraham Randriamanana. Tsy mitsaha mitombo ireo mpianatra liana amin'ny fianarana ny teny frantsay eto andrenivohitra raha ny nambaran'ny tompona andraikitra ho an'io anivon'ny AFT Andavamamba. Mahatratra 7,000 sy 3 alina isan-taona ireo mpianatra mianatra ny teny frantsay sy mandray anjara amin'ireo hetsika ara-kolontsaina samihafa sy ny famakiana boky eny an-toerana. Itsy ankilany tsy ampy ny foto-dravitra sandraisina ireo mpianatra mandritra izany. Ila tsy ho araka mihitsy ny fisoratana anarana. Ny antony moa dia satria ny diplôma koa ny del fa tsy daly fa omen'ny Alliance Française dia takina ho an'izay hanolo fianarana any am-bafy. Fa mitombo dia mitombo zany ary mahavelom-bolo fa hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny olon-dehibe ary tsy ny fianarana teny frantsay ihany fa eo ihany koa ny kolotsaina koa tena tazaina be. Ity médiathèque ity fotsiny mandray ankizy 7,000 8,000 ao anatin'ny taona. Ao anatin'ny sabotsy indray mandeha 700 800 1000 ankizy no makato rehefa sabotsy sy alarobia ariva. Raha ny tantara, ny Alliance Française d'Antananarivo no Alliance Française voalohany maneran-tany. Fantatry ny olona rehetra ankehitriny fa ity Alliance Française d'Antananarivo ity no voalohany eran'izao tontolo izao eo anatrehany 470 alliance misy eran-tany. Voninahitra lehibe ho an'i Madagasikara zany ary raha somary ny Alliance Française sasany any an-dafy ihany taolinan Covid lefitra misy ara-maty mihitsy. Ny antsika kosa tato anatin'ny 2 taona dia mitombo ny fitiavan'ny olona ny fanantonan'ny olona ny Alliance Française. Totosandroany famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny fanamarihana ny fankalazana ny taonjambily fa 570 taona ny AFT. Nisy nandritra izany ny fanokanana ny trano fianarana vaovao eo anivon'ny AFT Andavamamba izay ahitana efitrano fampianarana misy sivy. Teo ihany koa ny fanolorana ny amboara ho an'ireo nandesy nandritra ny fifaninanana samihafa mikasika ny teny frantsay. Fa anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny birao mpanatanteraka ny vovona ny firaisamonim-pirenena any amin'ny faritra Antsimo andrefana. Maro nefa ireo tsy fanarahan-dalàna tsikaritra amin'ny fomba fanatanterahana izany. Miroso eo amin'ny fanavaozana ny birao mpitantana ireo mpikambana mivondrona eo anivon'ny vovona ny firaisamonim-pirenena ato amin'ny faritra Antsimo andrefana. Ny volana Desambra 2024 no tety andro voalohany ho nanatanterahana izany saingy nahemitra noho ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ireo samy mpikambana. Efa nisy fotoana zany nanangana comité ad hoc tamin'ny voalohany fa tsy natapozan'ny asan'le comité ad hoc dia natsangana ndraiky koa zay tamin'ny mois de juillet 2022 hanatanteraka ny fifidianana eo. Dia tao anatin'izay zay nisy ny famolavolanany ny atao hoe feuille de route sy ny atao hoe terme de référence ho an'izay candidat. Dia naroso teo anatrehany atao hoe assemblée générale tato anatin'ny bureau commune zahay nanao an'izay fotoana zay. Ny daty moa zany nihemitra noho ny tsy fitovian-kevitra. Dia izao izy efa nitanterahina androany zao. Hatreto aloha ny filaminana dia atao hoe milamindamina ihany. Dia misy ny zavatra somary marain-tsahirana ihany indraindray dia milamindamina hatreto. Misy amin'ireo mpikambana sasany no tsy nandray anjara amin'izao fifidianana izao ary tsy hankasitraka izay voka-pifidianana misy eo. Maro ny association zay mikambana anatin'izay plateforme zay eo tsy maheno zao fifidianana zao androany. District ny Ampania zao tsy misy fifidianana nefa misy association. Ny district Benenitra zao tsisy fifidianana satria tsy accessible ohatrany zareo. Nefa any Ankazoabo misy fifidianana dia par téléphone ihany zany ny voka-pifidianana hony. Zahay manokana aloha tsy nandray anjara an'ity fifidianana satria tsy mazava ity fifidianana ity. Voalohany communication androany ve vao mahazo communication zay hoe hamaray ny fifidianana. Ny daty fifidianana
tena tsy nitapana anatin'ny AGE fa ny comité ad hoc ihany nanapaka anazy dia tsy mahalala ny besiny maro fa alefa SMS efa ray andro alohany fifidianana. Ny nahatongavako dodo dia nanamarina fotsiny hoe ao anatin'ny listre ny mpifidy ve zahay, dia nijery koa hoe ahoana ny environnement misy ao anatin'ny bureau de vote. Zavatra tsy karitra koa misy candidat ao anaty bureau de vote mipetraka maharitra eo miandry ny olona hifidy, ary misy olona tsy ao anatin'ny comité ad hoc ao anatin'ny bureau de vote mandray anjara amin'ny fikirakirana ny fifidianana. Aiza ve ny candidat dia vao maly amin'ny folo mahery no antsoina hoe tongava fa rapitso ny fifidianana. Na ny association vao maly, ohatra ny association misy ahy zao vao maly amin'ny 10h48 no nandefasana message hoe hisy fifidianana rapitso. Efa vita omaly ny fifidianana manerana ireo distrika 7 raha toa ka tsy nanantanterahana izany ny distrika ny Ampanihy sy Benenitra izay ahitana mpikambana noho ny halaviran-dalana sy tsy fisian'ny mpikarakara fifidianana amin'ireo distrika ireo raha ny fanazavana. Andrasana araka izany ireo tatitra avy amin'ny distrika hafa hahafantarana ireo handrafitra ny biraony fivovonana ity. Fanihana ireo mpivavaka teo amin'ny fiangonana Foibe Jesosy mamonjy Akorondrano taorian'ny disadisa nisy tamin'ny taona 2024 iny raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra Androany Antony. Maro tamin'ireo mpino ny ala tao amin'ny Foibe no tsy niverina, na izany aza ny antony fifandonana teo amin'ny rotonta. Fitiana Koloina. Mbola mizara roa amin'izao ny fiangonana Jesosy mamonjy eny amin'ny Foibe Ankorondrano. Na izany azy tsy misy intsony ny fifandonana noho ny fisitahan'ireo tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny Foibe raha ny fanazavan'ny filan-kevim-pitantanana nahitana fiainana 200 ireo mpino amin'izao. 2022 mo iarahana lala fa tena nandihy fotoan-tsarotra be zahay ary nefa tao anatin'izay koa misy mo fanampiny ny fitondram-panjakana ny fiarah-miasa dia manetan'izay ny fiangonana rehetra misy indrindra manodidina zany ohatra rapitso zao fampiraisana zany fiezahana fampiraisana fa hitantsika any nisy mo ny olana dia tsy maintsy misy karazana cicatrice kely any zay tsy hoe afenina amintsika zany. Ankilany olona sahirina maherin'ny 300 teo amin'ny fokotany Ankorondrano no nahazo fanampiana tamin'ny fiangonana Androany. Tontolo ny baolina kitra dia Rainy Watch io no vokatra teo amin'ny fionan'ny Barea Shanna sy ny Diable Rouge ny Congo nandritry ny lalao ara-pirahalaina no tanterahana tany Tunisie omaly. Lalao izay tafiditra anatin'ny fanomanana amin'ny fiatrehan'ny Shanna 13 any Algérie. Abraham Randriamanana. Ao anatin'ny fanomanana ny fiatrehan'ny Shanna 13 tanterahina any Algérie, omaly alina ny tonga tao Tunisie ireo délégation malagasy izay nahitana ireo mpilalao 13 mandrafitra ny Barea ny Madagasikara niaraka tamin'ireo ekipa teknika. Androany no niatrika ny fanazaran'ny tena voalohany ekipa pirenena tao amin'ny kianja ao amin'ny tanàna ny Tabarka. Miisa roa ireo lalao ara-pirahalaina atrehin'izy ireo mandritra ny fanomanana ny Tunisie, isan'izany ny fionana amin'ny Diable Rouge ekipa pireneny Congo Brazzaville. Eo koa ny lalao ifandonan'izy ireo amin'ny Mena avy any Soudan. Hiatrika ny fifananany Shanna na ny championnat d'Afrique des Nations de football 13 any Algérie ny ekipa pirenena malagasy ao amin'ny vondrona C. Ny 15 ny volana janoary izao no iaonan'ny Barea ny Madagasikara amin'ny Ghana anatin'ny fifaninanana. Ny 17 ny volana janoary kosa ny lalao faharoa ifandonany amin'ny ekipa pirenena Marokanina ary ny 13 janoary ny lalao iaonan'ny Barea amin'ny Soudan. Dia ny ihany koa nentsika miampitana amin'ny maresaka avy any ivelany any Ukraine. Tsy voaja ankehitriny ny fampiantona ny fifandonana ny cessez-le-feu nambaran'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ny toy ny fandatsahana bomba nataon'ny tafika Rosiana tamin'ireo faritra samihafa tao Ukraine. Anolotra fanampiana amin'ny tetina 3 miliara $, sy fitaovana ho an'ny Ukraine États-Unis manoloana izany. Fanadihadina amin'ny sariny France 24. Iray andro tia aoriana metrahan'ny fitondram-panjakana Rosiana ny cessez-le-feu nanomboka omaly maraina. Niverina ny fandatsahana bomba nataon'ny tafika Rosiana tamin'ireo faritra samihafa toy ny tao amin'ny faritra atsinanan'ny Ukraine androany.
tsy nanaraka ny fipetrava-piatonany fifandonana tao anatin'ny 13 ora mandritra ny fetin'ny noely orthodoxa izay marina androany sabotsy Rosia ny nambaran'ny fitondram-panjakana Ukrainiana izay nanameloka ity tranga ity. Ankoatra izay, mitombo ankehitriny ireo firenena tandrefana manampy an'i Ukraina manoloana ny andany ny toerana. Tao aorian'ny Frantsa, nanambarany anoana ara-bola sy ara-pitaovana ho an'i Ukraina i Allemagne sy Etazonia. Ity fariny izay nanambara famatsim-bola mitentina $3 miliara sy fanohanana ara-pitaovana amin'ny alalan'ireo fiara blindé ho an'ny tafika Ukrainiana. Dia iny ihany koa mamatrana ny fiarantsika tamin'ity alina ity isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fitianokoloana ny hitondra ny fampalalam-baovao raha ampitso ny tena kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny alantsana indray. Mandra-piona tompoko. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.